Manona fiarabana fidanan Jesosy Tompo amintsika tsiraray avy na zay rehetra manaraka amin'ny tambazotry zany na ihany koa ho antsika zay eto amin'ity toerana ity faly ny tenako miarahaba antsika rehetra engany zany fidanan'ny Tompo zany ameno anapaka ny fiainantsika rehetra. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika miaino ny Tompo noho izany dia isokafantsika ny mombantsika rehetra androany mba izy mihitsy no hiasa feno ameno antsika rehetra amin'ny alalan'ny fanambarany amin'ity androany ity. Eny ary manasanao hanokatra ny Baiboly ary ankehitriny. Ndao vakintsika ny amin'ny Korintianina 2:7-9. Korintianina 2:7-9 ka hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika izany dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia nampalahelo anareo tamin'ny epistily aza aho dia tsy manenina intsony, na dia efa nanenina ihany aza teo. Fa fantatro fa efa nampalahelo anareo izany epistily izany, kanefa vetivety ihany. Ary mifaly kosa aho ankehitriny, nefa tsy noho ny nampalahelovana anareo, fa noho ny nampalahelovana anareo mba hibebaka, fa nampalahelovana araka an'Andriamanitra ianareo mba tsy atao maty antoka, mba tsy ataonay maty antoka na amin'inona na amin'inona. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena, tsy hanenenana. Fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo n'izao tontolo izao. Dia mbola makitsika ao amin'ny Hebreo 7:12. Hebreo 7:12 minaran'i Jesosy ny amakiko ny teny: tandremo ry ralahy, fandrao isy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fandrao isy aminareo tonga mafy noho ny famitahan'ny ota. Fa efa tonga mpiombona amin'ny Kristy isika raha miazona mafy ny fiandiohan'ny fatokitsika hatramin'ny farany. Raha natao hoe anio, raha mihaino feo iny ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Amen. Ireo teny anankiroa ireo aloha ny fampizarantsika amin'ny androany ity. Avy eo ampitsika ihany arak'izay hitarian'ny Tompo ao anatin'izany. Ny teny izay nivakiantsika voalohany teo dia miresaka izy mahakasika ny fampalahelovana izay nateraky ny epistily nosoratan'ny Paoly apôstôly. Ary rehefa nampalahelo io epistily nosoratan'ny Paoly apôstôly io, dia ozy izy teo hoe saika nanenina ihany aho, kanefa tsy nanenina. Satria nanenina ilay fampalahelovana izay nateraky ilay epistily dia nitondra fibebahana tao amin'ireo Korintianina ireo zany. Izany hoe niteraka alahelo araka an'Andriamanitra tao anatin'ireo mpino tao Korinto ireo izany fampalahelovana izay nataony izany. Dia niteny izy hoe mety taminareo ihany ilay fampalahelovana nataoko, satria ianareo dia tsy navela ho faty antoka na amin'inona na amin'inona. Androany ny lohahevitra izay fampizarantsika dia ny zanaka tsy manaiky ho faty antoka. Zanaka tsy manaiky ho faty antoka. Arak'izany dia misy ny rôle ny zanaka, dia misy ny rôle ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny mitady hevitra izay ahafahana mitondra ny zanany
araka ny tokony ho izy. Ary ny zanaka kosa dia ny manaraka izay hitariany ray aman-dreny azy makatoa sy manaiky ny fitondrana. Ary izay indrindra no mahatonga ny Hebreo eto milaza hoe mitandrema hozy izy fandrao izy ho mafoa ka tsy ankatoa tsy anaika an'izany fitondrana izany. Dia hozy izy mifananara isan'andro isan'andro. Andrao izy tonga ho mafoa ka tonga anazy hiala amin'Andriamanitra. Ilay mpitaiza, ilay mpikarakara, ilay mpitondra antsika isan'andro isan'andro. Fa ny zava-misy dia misy karazana zanaka anankiroa. Ilay zanaka anankiray dia manaiky ho fatiantoka. Satria maninona izy ny manaiky ho fatiantoka? Tsisy tonga dia hoe manaiky fatiantoka tsotro izao. Fa ny alalana hoe manaiky ho fatiantoka izy dia mafo, mafisofina, mafiatoka, mafilo. Ny alalana kosa hoe zanaka tsy manaiky ho fatiantoka ny zanaka anankiray dia zanaka manaiky ho tariana, zanaka manaiky ho volavolaina, zanaka manaiky amboarina, zanaka manaiky ahitsy. Itsika dia mahafantatra tsara fa ny fanitsiana sy ny fanamboarana dia tsy fanomezana bombo foana. Hoe vao hita naditra kely ilay zaza dia io rainy ame bombo io. Io ndray rainy fa ohatrany nanondra ny zaza io, ame bombo io rainy a. Dia mifanome bombo io foana nataon'ilay ray aman-dreny amin'ilay zanaka. Dia vao mahazo bombo ilay zaza dia me fotsiny tindra ilay bombo. Dia rehefa tsampotrampy ilay bombo dia ampiny any ilay fanondranana. Dia hitantsika izany zavatra izany fa tsy fitaizana araka ny tokony ho izy. Fa ny fitaizana araka ny tokony ho izy dia misy ten'Andriamanitra izay milaza hoe ianareo ray hozy izy aza mampatezitra ny zanaka anareo. Fa inona hozy izy? Faizy izy hozy izy amin'ny famaizan'ny tompo. Rehefa namaky an'ilay izy ahako dia hozy aho sady mba mifanohatra ary izany zavatra teneniny izany. Ilay hoe aza mampalahelo sy hoe faizo izy. Ahoana ary izany tsy ampifandona izany zavatra izany? Hoe ianao raha ohatra ka hanafay azy tsy alahelo ve izy? Dia raha ohatra ka tsy ampalahelo azy dia ho fay ve izy? Fa ny dikan'ilay hoe dikan'ilay hoe faizo amin'ny teny Grika ilay izy raha dika amin'ny teny gasy dia mitovy amin'ny hoe ahitsio anaro ary aza vela amin'izao fa ahitsio dia anaro. Izay ny dikan'ilay hoe faizina amin'ny teny Grika. Dia Andriamanitra izany isan'andro isan'andro raha mbola atao hoe anio dia mitady zanaka tsy ho fatiantoka. Mitady inona Andriamanitra? Mitady zanaka tsy ho fatiantoka izy. Ary izay mahatonga ny Paoly apôstôly mampita hafatra foana. Fahasarotam-piaraka an'Andriamanitra hozy izy no maninako aminareo. Mahasaro-piaro aminareo. Fa ianareo dia nataoko ho tahaka ny virjina anankiray ho an'ny lehilahy anankiray. Izany hoe ny ray aman-dreny tsara dia manana tanjona ho an'ny zanany mba ho tsara fiafara. Ho manko ianareo ho tahaka ny virjina madio tsy misy kilema ho atolotra ho an'ny lehilahy anankiray. Dia isika ihany koa ao anatin'izany fanamboaran'Andriamanitra izany, araka an'ilay resesahako teo dia tsy fanomezana bombo foana akory ny fanamboarana antsika, fa misy ihany koa ny atao hoe fampalahelovana. Misy ihany koa ny atao hoe fampalahelovana. Ny fampalahelovana dia miankina amintsika ny maha-efikasy azy sy ny tsy maha-efikasy azy. Mizara roa ilay izy tsinona. Ho amin'ny olona araka an'Andriamanitra ilay izy dia miteraka fiainana. Ho amin'ny olona araka an'Andriamanitra ilay izy dia miteraka fibebahana. Ho amin'ny olona araka an'Andriamanitra ilay izy dia miteraka fiverenana eo amin'ny toerana izay tokony hisy azy. Fa ho amin'ny olona araka an'izao tontolo izao kosa dia mahatonga azy hiala amin'Andriamanitra.
mahatonga azy vao maika andositra tahaka ny Adama sy Eva. Rehefa hitany hoe nanondrana izy dia niantso azy Andriamanitra, ry Adama, aiza ianao? Fa henonan'ilay hoe Adama aiza ianao, tsy fampalahilovana indray teto fa fampitahorana. Rehefa natahotra izy dia lasa izy niafina tany ambadiky ny tany anaty kirihatra tany. Ry Adama, aiza ianao? Efa nisy inona tany anatin'ny Adama? Izay ilay endrika famafipo. Tsy te hanantona an'Andriamanitra. Izy sola mota indray no nanafina an'ilay losola teo anatrehany mpandrandrana. Le mpandrandrana zany efa mba mokomoko ary tena andrandrana an'ilay rangahy ty azy aho. Le ramatoa ty azy aho, andrandrana an'ilay ramatoa ty azy aho. Avy eo amin'izay nalaina menaka nosorana tsara ny tanana, andeha ho araraka amin'izay le zavatra, eo voagaga, odray! Nasorona ilay sarin-doha, tsisy volo akory. Fieny ty sarin-doha ty e. Ahoana zao ry Adama? Ny olona rehefa mafy tsy tia mitenitenenina mihitsy ny losolany. Le mpitori-teny ohatrany tsy fatambatana be. Satria maninona izy izay efa manomboka mafy. Dia ny mpitori-teny no mahazo loza. Nendreny ohatr'izany zao ilay mpanjaka anankiray izay raha vao maheno fotsiny izy hoe Isaia. Aleo ilay mpaminany efa jatolahy ihany ny henoina fa le rangahy Isaia io hafa be io. Ny olona rehetrarehetra rehefa anontaniana dia ho ataonao ohatran'izao tandroka izao ny hamonoanao an'ireo ramota Giliada moa ilay saika ho tafiana tamin'izay fotoana izay. Ho ataonao an'izao ramota Giliada, ho atsipitsipinao amin'ity tandroka ity izy dia isavily voleny izy. Izany no mahafinaritra le mpanjaka ny Israely tamin'izany fotoana. Fa vao maheno an'i Isaia izy hoe zao tsy miverina eto intsony ianao fa any ny hafatesanao dia eo amin'ny lehilahy fanifatin'ny alika ny ranona bota dia eo ihany koa ny lehilahy fanifatin'ny alika amin'ny ranao. Hitanao zany, efa miteny anareo io tsy mba olona mahay miteny tsara mihitsy io. Ny anazy zany ilay miteny tsara mandainga. Fa raha vao miteny avy amin'Andriamanitra tsy miteny tsara. Izany zavatra izany famafipo. Olona te ho faty antoka. Raha iresakitsika hoe inona ilay faty antoka dia fahafatesana. Ny olona rehefa te ho faty izy dia raha vao zavatra mahavelona anazy dia tsy tiany. Mena anazy daholo ny zavatra tiany rehetrarehetra, eo ny sokola, bonbon, biscuit, jus, inona rehetrarehetra. Fa ny anazy dia daviny poizina. Ny olona mitondra anazy any an-dafy, jery Tour Eiffel sy zavatra mahafinaritra, ny anazy hamono tena ny tedaviny. Satria tsy te ho velona izy, dia zavatra mahafaty foana ny tedaviny. Misy zanak'Andriamanitra ihany koa ohatr'izany. Rehefa mafo izy dia raha vao zavatra mitady havelona anazy. Ny anareo izany mivavaka izany foana. Fa ngana tsisy fampianarana hafa tsy izany mivavaka izany e. Fa ngana tsisy fampianarana hafa fa tsy izany hoe manamaso teny izany e. Fa ngana moa tsika tsy efa masina be, efa namboarin'Andriamanitra, tsisy kianina intsony e. Izany ny anazy ny zavatra mahavelona azy. Dia rehefa tenenina hoe fahasoavana dia izay ny azy ny mahafinaritra azy. Fa raha vao miteny hoe mendrika ny fiantsonitsika, mila mitandrinitsika, mila mandeha amin'ny fahamarinantsika satria natsoina ho marina, mila mandeha amin'ny fahamasinantsika satria efa no hamasinina. Ianareo koa izany ilay ohatrany tantara lava be izany fa zao rehefa voavonjy dia voavonjy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, mitandrema fandrao izy tonga mafy. Ny olana dia izao. Andriamanitra dia mitady hevitra foana ahatonga antsika ho tafaray amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia manao ny ezaka foana ahatonga ny cohésion antsika amin'Andriamanitra.
Ary ny antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny zanany dia hananantsika fihavanana amin'Andriamanitra. Ny fihavanana amin'Andriamanitra izay nikendren'Andriamanitra dia tsy hoe akory hoe isika ho lasa olom-baovao dia izay. Fa rehefa olom-baovao dia miara-miaina amin'Andriamanitra. Izany hoe araka ty ilay nivakiantsika teo ty hoe Hebreo 7:12. Ny fananara isan'andro raha mbola atao hoe anifandao isy aminareo ho tonga mafy noho ny famitahana oto, fa efa tonga mpiombona amin'ny Kristy isika raha miazona mafy ny amin'ny fiandohan'ny fahatokiana hatramin'ny farany. Izany hoe nisy ny fampiombonana izay nataon'Andriamanitra. Misy ny fampiombonana izay nataon'Andriamanitra hisitrahantsika zanak'Andriamanitra. Ary io fampiombonana io no anton'ny situation rehetra izay avelan'Andriamanitra mitranga eo amintsika. Raha miresaka izao tsika ilay fampalahelovana, ina ihany koa zavatra miteraka alahelo tao anatin'ireto Koritiana ireto, dia izany zavatra izany nitondra fampiombonana teo amin'ny Paoly sy ireo mpino Koritiana ireo. Satria ny antony nanaovan'i Paoly apôstôly izany dia hahatonga an'ireo zanany araka ny finoana ireo ho tonga ao amin'ny fampiombonana, ao amin'ny fampiverenana, amin'ny laoniny an'ireo zanak'Andriamanitra ireo. Dia raha oharitsika amin'ny fiainantsika andavanandro izany dia izao. Andriamanitra raha mandefa toe-javatra anankiray izay mampalahelo antsika. Ohatra hoe misy zavatra tsy nampozintsika, ohatra ny tranga teo amin'ny fiainantsika. Dia rehefa nitranga ilay zavatra dia niteraka alahelo tao anatintsika. Raisiko ohatra anankiray hoe olona nahery ny vavakantsika teo aloha, nafana be. Rehefa mivavaka dia tena maheno tsara ny herin'Andriamanitra, maheno tsara ny asan'Andriamanitra ny anatin'ny fontsika. Fa inona zavatra nitranga avy eo? Taty aoriana lasa tsy heno intsony ilay izy. Taty aoriana lasa ohatry ny tsy tsapantsony izay hafanana, ilay fifaliana, ilay fiadanana amin'ny alalan'izay vavaka ataontsika izay. Ohatra hoe mivavaka amin'ny maraina ohatra. Dia inona ny zavatra mitranga? Izay situation izay tsy mampalaiza antsika izay, izay natao hoe fampalahelovana. Inona izay? Dia izay fampalahelovana izay ho an'ny olona araka ny fanahy dia vao maika izy katsaka. Tsy mety amiko intsony ilay 5 minitra amin'ny maraina. Tsy mety amiko intsony ilay 10 minitra amin'ny maraina na ilay fifakadiny amin'ny maraina. Fa andeha hitady hevitra. Andeha ampitombo ny fotoana hivavahako. Andeha ako anokana fotoana ahafahako mifady ihany. Andeha ako anokana fotoana ahafahako mifantoka bebe kokoa. Izany ny olona mitondra n'ilay alahelo araka an'Andriamanitra mba ahafahany mandroso misy kokoa amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa ny olona anankiray kosa ilay mitondra n'ilay izy amin'ilay alahelo araka ny nofo dia tsy mitady an'izany ho eo amin'ny fahavelomana izy, tsy mikendry an'izany ho amin'ny fiverenana izy, tsy mikendry an'izany ho amin'ny ahafahany manana fifandraisana misimmisy kokoa amin'Andriamanitra. Fa vao maika izy miteny hoe za rehefa tsy tafiditrako, io ange izay tian'Andriamanitra amindrana fo dia amindrana fo dia izay tsy tiany amindrana fo dia matoa zany tsy mahatsapa ninina dia tsy tiany amindrana fo. Dia alao rehefa tiany amindrana fo ako dia amin'izay manao tsara, mitandrema. Fa izay ny atao hoe famafimpo. Ny famafimpo dia mitarika antsika hiala amin'Andriamanitra. Ny famafimpo dia mahatonga antsika tsy hifantoka amin'ilay relation sy ilay fiombonantsika amin'Andriamanitra. Fa mialokaloka fotsiny hoe za nge zanak'Andriamanitra. Mialokaloka fotsiny hoe ka za nge misy miazona amin'ny fiainako e. Na hivavaka na tsy hivavaka, Andriamanitra mitondra amin'ny fiainako. Ilay izy marina, fa kosa tsy adapte amintsika izany zavatra izany. Tsy adapte amintsika izany zavatra izany. Ary matotsika tsy nataon'Andriamanitra tokana fa mizarazara. Tsy tonga dia hoe amin'ny manankiray antsika
dia iny amin'ny matsika anankiray iny novana tonga olom-baovao, dia avy eo tonga dia voavonjy zato isan-jato, dia tsy mandalo fahafatesana tsony, tsy aran'ny fakapanahy tsony, tsisy an'izany hoe famainana sy an'izany fa tonga dia voavonjy zato isan-jato. Matoantsika tsy nataon'Andriamanitra ohatr'izany, dia tsy mety amintsika zany izay toe-tsaina izay. Fanasian'Andriamanitra apahany efa tanteraka ao anatintsika, dia misy apahany andalam-pahatanterahana. Inona ny anton'ilay apahany andalam-pahatanterahana? Hahatonga antsika hanana fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsisy antony ifandraisantsika amin'Andriamanitra tsony raha ohatra ka vitantsika daholo ny zavatra rehetra. Ohatra tsy mety latsaka tsony, tsy mety kivy tsony, tsy misalasala mihitsy, be finoana be, tsisy ohatra zany ka hoe le Petera le nitenenina hoe tsy matotoa fa makanesa ty amiko ianao, dia avy zany Petera dia tonga dia zesta be, ohatran'le namelarana tapirozy ireny zany Petera nanantona an' Jesosy miaraka amin'ny zesta rehetrarehetra. Tsy izay ny zava-nisy, fa nisy apahana Petera nanaiky ny tenin'i Jesosy tao, fa mbola nisy apahana Petera ihany koa kely finoana tao. Dia rehefa nisy apahana Petera kely finoana tao dia nisy tanan'Andriamanitra nanangana azy tao. Dia izay zavatra izay le mety amintsika, le fifandraisana amin'Andriamanitra ohatran'izay, le mahafapo amintsika io, dia navelan'Andriamanitra mihitsy isy ny ahafahantsika mifandray aminy. Raha misy ny faharerahana eo amintsika, raha misy ny fahalatsahana eo amintsika, tsy hoe akory hoe letika tany ianao dia hoy Jesosy hoe ohatra lasa an'ilay rangahy iny. Tsy izay no nataon'i Jesosy. Fa inona nataon'i Jesosy? Samboriny, ry kely finoana ohatra izy, fa nahoana ny miana any ianao? Sady raisiny no omeny lesona, izay le hoe anariny, ahitsiny, faiziny. Isika raha lasana bavy tsy maintsy misitraka an'izany foana isan'andro isan'andro. Amin'ny fotoantsika tsy misitraka an'izany dia manomboka mihamana lavitra isika. Davida dia milaza tsara ato amin'ny Salamo 23. Eo amin'ny 1:4 dia hoy izy milaza hoe eny na dia mamaky lohasaliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko, ny tsorakazo sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Hoarin'i Davida amin'ny mpiandry ondry sy ny ondry andrasana ny fiainany miaraka amin'i Jesosy. Ny situation anankiray izay mandalo eo amin'ny fiainantsika izay tsy mahafinaritra antsika, izay miteraka tahotra ny anatintsika, miteraka fisalasalana ny anatintsika, miteraka tsy filaminana ny anatintsika, izay zavatra izay ny atao hoe lohasaha aliko ny fahafatesana. Hoy izy tsika teo hoe ny anton'izany zavatra tsy milamina be dia be zany dia hahatonga antsika hanana fifandraisana amin'Andriamanitra mandrakariva. Eto ilay mpiandrondry dia mampiasa tsorakazo sy ny tehana. Atao iny zany tsorakazo zany? Ilay tsorakazo zany dia hazo lava be ahafahana miankadirehan'ny ondry, mba tsy ho any anaty kady, mba tsy ho any anaty antsana, mba tsy ho any anaty fotaka. Dia avy aty fotsiny mpiandry ondry manitsy an'ilay ondry mba tsy handeha amin'ny lalana tsy izy. Izany zavatra izany dia endriky ny tenin'Andriamanitra izay manoro lalana antsika, endriky ny tenin'Andriamanitra izay manitsy antsika. Ny tehana ihany koa ampiasain'ny mpiandry ondry ahafahany. Ny tehana zany dia tsy mitovy amin'ilay rotsakazo, ilay tsorakazo lava be, fa iny hazo matevina, hitanareo ilay misy farango ireny, ahafahana miaro ny ondry ireny amin'ny bibidia, ahafahana miaro ny ondry amin'ny fahavalo. Izany dia endriky ny tenin'Andriamanitra ihany koa ho arofanina ho antsika, ary endriky ny fanamasina ihany koa zany tsorakazo sy ny tehiny zany. Ireny no mampatsiahy antsika, mampafantatra antsika ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Izany zavatra izany no hitondran'Andriamanitra antsika isan'andro isan'andro. Ka raha ao anatin'ny lohasaliko ny fahafatesana isika, dia raha miresaka isika hoe zanak'Andriamanitra tsy manaiky ho faty antoka,
dia tsy maintsy isika mandeha mifanaraka amin'izay anitsiny ny tsorakazo sy ny tehina antsika. Rehefa ozy izy ny tsorakazo hoe à gauche dia à gauche, rehefa ozy ny tsorakazo hoe à droite dia à droite. Zay ilay hoe tsy manamafy ny fo, ary zay ilay olona tsy te ho faty antoka fa mikendry ny andova fiainana sy fahavelomana isan'andro isan'andro. Fa ny zanak'Andriamanitra izay tsy manaiky an'ilay tsorakazo sy ilay tehina dia midona ato dia midona ary dia ohatran'ireny inona hoe ilay filazan'ny Jakoba anazy ireny, tahaka ny onjan-dranomasina hoy izy, atopatopany tahaka ny alon-dranomasina mitopatopa. Betika maherika ela, alleluia, aveo ndray tsy alleluia, alleluia, tsy alleluia, amen, tsy amen. Fa maninona ary ty olona ty manao an'izany? Betika izy hitanao mahery, betika izy hitanao tsy sa. Hitantsika tao anatin'izany ry Petera, za dia hiara ho faty aminao, za dia tsy hivadika aminao. Zay zany ilay alon-dranomasina tena hitanao hoe tena hanao azy ty rahalahy ty. Tambitambika eo, tsy naneno akory ny akoho dia tsy hita izy. Fa ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra no namerina ny Petera hoe ato ny lalanao, dia zay natafaverina azy. Fa misy lehilahy anankiray koa mpianatra Jesosy, Jodasy ny anarany, tonga ny fampalahelovana. Inona ny fampalahelovana nanjoan'i Jodasy? Nareo kosa rangahy Jesosy tena tsy sérieux mihitsy nareo. Hatramin'izay nareo rehefa enjehina dia mipiritsaka, hatramin'izay nareo rehefa tediavina tao mpanjaka dia tsy hita tampoka, rehefa atosiky ny olona any amin'ny antsany nareo malala manavatsava ny anaty vahoaka. Fa maninona nareo rehefa amidy 30 tsy mitsoaka mihitsy. Fampalahelovana ny Jodasy zany zavatra zany. Eo moa Jesosy mitsoaka amin'izay moa Jesosy. Jerena ilay Jesosy voaheloka ho faty tsy mitsoaka mihitsy. Nefa rany tsy mibebaka izy, fa lasa izy vao maika nitady an'ilay tsy mahavelona. Inona ny tena mahafaty aingana? Zany tediavin'ny olona rehefa mafo izy. Inona ny tena mahafaty aingana? Lasa izy nanaty tena tamitady, dia nilatsaka avy any ambony eny, dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe nahatsiravina ny fahafatesany. Androany Jesosy tsy te hahita zanaka ho faty antoka, fa te hanana zanaka azo fiainana isan'andro isan'andro. Isan'andro isan'andro izy dia manitsy antsika amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Izay ilay tsorakazo sy ny tehina, ilay tenin'Andriamanitra anitsiany antsika. Ary tsy amin'izay ihany koa fa mandefa situation be dia be izy. Izay ilay fampalahelovana, ahatonga antsika hanana relation amin'Andriamanitra. Ka arakaraka ny toe-javatra misy izay mety manano sarotra eo amin'ny fiainantsika, mety hoe ditran-janaka ve, sa vady maditra ve, sa olana tsy mety mivà ve, sa inona endrika fampalahelovana izay mitranga eo amintsika io. Fa reny zavatra rehetrarehetra reny dia nataon'Andriamanitra hatonga antsika hanamafy ny relation antsika amin'Andriamanitra, fa tsy tonga antsika hanamafoka hiala amin'Andriamanitra ka vao maika tsy hankatoy izay lazainy, na vao maika hanampitsofina amin'izay lazainy. Fa rehefa raha vao manampitsofina isika dia ho faty antoka. Fa ny manjon'ny olona ozy izy ny tenin'Andriamanitra no entina maninona? Manokatra ny sofiny. Any amin'ny ohabolana any dia misy an'izany hoe ny manjon'ny olona ozy izy no entina manana sokatra ny sofiny. Noho izany dia tsy bombo foana no omenantsika, fa avelan'Andriamanitra misy zavatra mitranga hatonga antsika hanokatra ny sofintsika. Ohatran'izany izao i Davida rehefa nanota izy, dia tonga avy any Andriamanitra naniraka ny Natana nitondra fampalahelovana tany amin'ny Davida. Ozy izy Natana hoe nisy lehilahy anankiray ozy izy manan-karena be, fa nisy lehilahy anankiray malahelo. Ny zava-nisy lehilahy malahelo ondry anankiray mba nanana azy. Dia izay ondry vavy anankiray izay izay nohaniny dia nanomezana an'ilay ondry, izay sotrony dia nanomezana an'ilay ondry. Dia tena nanao izay ezaka rehetrarehetra mihitsy izy mba hikolokoloana ilay ondry io,
dia lasa tsara tarehy ilay ondry avy eo. Fa nisy mpanan-karena anankiray kosa nanana ondry be dia be, nanana omby be dia be, nanana osy be dia be. Fa rehefa nisy vahiny tao amin'ilay mpanan-karena dia ilay ondry tsara tarehy an'ilay olona malahelo no nalainy dia novonoiny nomeny an'ilay vahiny. Ozy ny tenin'i Davida, tena tsy zakako mihitsy izany. Misy an'izany hoe eto amin'ny fireneko, eto amin'ny fanjakako, tena tsy maintsy atao maty izany. Ary tsy maintsy honerany avy efatrendry izany ondry nataony fahana ho an'ny vahininy izany. Dia ozy natana hoe ianao anie izany ry Davida. Fa rehefa nahenao an'izany Davida dia tsy niavonavina tahaka ny Ely pisorona izy. Ozy Ely pisorona rehefa nitenenina hoe ianao dia tsy nananatra ny zanakao ianao noho izany dia ho fahatampika ianao dia zanakao ho faty anahy dia ny fiara fanaken'i Jehova ho lasa kibabo dia zao daholo ny anjo firenenao. Dia ozy izy Ely, izy ny Jehova e, avelao izy ianao izay tiany. Tsy nisy fo te hibebaka tao, tsy nisy fo te hiverina amin'Andriamanitra tao, tsy nisy fisainana ho amin'ny fahavelomana intsony tao anatiny. Fa ozy izy hoe izy ny Jehova, avelao izy ianao izay sitrapony. Fa Davida tsy mba tahaka izany. Fa Davida rehefa nahenao an'izany izy, nandadilady izy mifona tamin'Andriamanitra, nangataka fahamelana, nangataka famindram-po, nangataka fahamelan-keloka, nangataka indrafo tamin'ilay zaza izay nitenenin'Andriamanitra hoe ho faty satria nanoty nareo. Ary Davida ihany koa rehefa nampisafidianina ny fanasaziana izay ho atao aminy, dia ozy izy hoe aza atao an'izany resy ny fahavalo izany, aza atao an'izany mosa reny izany, aza atao an'izany zao izany. Fa ozy izy alaoko azo ny tananao, alaoko azo ny tanan'Andriamanitra velona. Satria ny tanan'Andriamanitra dia ilay efa niresantsika teo tahaka ny Petera latsaka tany anaty rano, dia tanan'Andriamanitra velona manangana foana. Androany Jesosy raha miresaka amintsika zanak'Andriamanitra tsy te ho faty antoka, aza manalavitra ny tanan'Andriamanitra. Aleo azo ny tanan'Andriamanitra velona, fa ny tanan'Andriamanitra dia manangana. Fahavalo dia tsy ho avy raha tsy hamotika andrava andringana, fa Jesosy kosa dia tonga hananantsika fiainana. Noho izany, ninona mitranga eo amintsika? Mpanjino ny fiainana. Ninona zavatra velan'Andriamanitra iainantsika? Mpanjino foana ny fiainana. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra dia miasa ho fiainana mandrakizay. Izay ny afatra izay fampizarana tamintsika androany, masantsika hitsangana dia hivavaka. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.